Fahantrana lalina mianjady amin'ny vahoaka tsy hipetra-potsiny ho ny filomarika Ravalomanana. Vahoaka eny fotony hafa ihany dada famoronana asa vokatry ny Covid-19. Ny fanjakana ihany no afaka manarina izany raha manambola ho ny mpahay-toekarena. Amin'ny kafaliana indray ary tompoky lahy sy tompoky vavy no hitsidiako ny tokantranonao amin'izao aliny Alarobia fa 7 ny volana May ny taona 2024 izao manolotra ny araba ary manasanao anaraka ny fotoanany Vaovao MBS hatramin'ny farany. Araka ny efana rahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia nirona bebe kokoa tamin'ny fandehanana ifotony sy fisihainona ny olany vahoaka ny filoham-pirenena teo aloha marika Ravalomanana tamin'ireo faritra notsidiany ho an'ny androany. Miaona sy miresaka amin'ny vahoaka ary mitondra sosikevitra, miantsena fa ihany koa mitafa. Any ka liana tamin'ireo hatrany izay olona nandalovany, mitaraina aminy sy noho ny olana samihafa tsy maintsy sedraina isanandro. Nambarany filomarika Ravalomanana tamin'izany ary fa tsy hipetra-potsiny izy manoloana ny fahantrana lalina mianjady amin'ny vahoaka amin'izao. Asin'Andria Malala, Charmano Menjanary, Tokra Marolahy Manorandre Malala. Tsy nanan-kipo-maso fa nijery ny fahoriam-bahoaka androany ny filomarika Ravalomanana. Tetsy amin'ny fahasankarana nanomboany ny fidinana ifotony izay nataony. Ny mpitatitra ny sa izany. Ambony izay tsy niasa izy ireo noho ny fepetra ara-pahasalamana miatra eto amin'ny firenena. Tsy misy intsony ny vola miditra ho izy ireo, tsy misy fanampiana vantana avy amin'ny mpitondra fanjakana. Vao nahita ny filomarika Ravalomanana kosa ireto mpitatitra ireto dia very mpanantenana. Zal zay. Sahira zay. Tena sahira. Matoky anao zay fa sahira mihitsy zay. Sady mpitatitra mbola tsy nahazo fanampiana ndray mandeha mbola tsy nanome mihitsy izany rehefa mpitatitra amin'ny fotsiny ianao fa tsy azo raisa mbola tsy nandalo taty mihitsy zay filoha teo na zay mpitatana rehetra zany mbola tsisy nandalo teto ianao zao ny voalohany tonga eto ianao nametraka anay eto dia ianao ny tia hatramin'ny farany sa ny voalohany ka hatramin'ny farany manohana anao foana izay tompoko tena mamay amonjy anareo a sotra be betsaka président tena inona amonjena anareo ary zany ilana an'ilay mpanohatra mba milaza ny tsy mety ataon'ireo sy mba ahafahana izy ireo manitsy zara reny mpanohatra tsy mino toerana fa tsy rehefa le mpitatitra dia tokony mba asiana mba fitsonjovana kely le mpitatitra zany hoe mba fanampiana kely satria mpitatitra rehetrarehetra zay momba ny fitaterana na mpanera dokera na sofera na tompona tômôbila na guichet na mpivarotra na zay mively lety toa dia nikatona daholo dia saminoana dia tsisy n'olona afaka mandefa entana daholo ny entana dia olona ray any ao amin'ny devant vavaka zay tena mivavaka zay fa za matahotra zao mahazo anay zao taxis bus zao foanana entana fotsiny oetina tsisy velomana mihitsy naona mihitsy anay amin'izao tena naona anay amin'izao tena naona national zany mandeha mody bakany ambanivohitra mandeha tongotra 3 andro mody any Malala 3 andro zany mahazo anay any misy vary alainy entana be zany mandeha tongotra 3 andro zany mandraiky be zany tsy fa tsy tenenina tsoa zany manano nareo fa natenana oa fa amonjy anareo eritreritra sara mitsy ohatr'izao mihitsy fa rehefa fitonanja lahy reo dia zao ny mahazo anay zao zaly anay mbola tsy nandeha tongotra nakamanalaty avoty zay fa maty fanana dolodolo fitonana manatenanao zay dada fa maty zao faorina mahazo anay eto zao mahazo anay zao entana sisa ohatriny tômôbily entana sisa dia zara raha misy vola ohatrina mody zara raha mitondra 10,000 ny olona raiky andray andro rehefa ohatrina no hoaninay eny ary mijery aloha dia nieno anareo dôly a fantatro izy dia ahoana ny tokony atao ina mipaikady mba ahafahan'ireo olonireo miasa mba ahafahan'ireo olonireo mivelona fa mijaly zay
Manana votana any akinanay zay raha vao miala enao ihany zany ilainy mitondra Madagasikara enao ihany mazaka Madagasikara zay ihany tsy manana problème nay tamin'ny fitondranao dady ny hain'ny etaetany rehetra moa ny filomarika ravalomanana nandritra io fotoana io. Hita sotra teny amin'ireo vahoaka tonga maro tena mifasankarana ny fanantenana. Liana izy ireo raha niresaka tamin'ny filomarika ravalomanana raha nitafa tamin'izy ireo. Taorian'izay dia nitoy ary ny azo ny tsy nananoso be indray ny dia filomarika ravalomanana noho ny avy eo. Afaliana ary niraisin'ny vahoaka ho toy ny vahaolana mihitsy teto ny filomarika ravalomanana satria dia tsy nisy izay tsy nitaraina taminy ireo rehetra izay nolalovany. Anao dia zao mahazo firenena zao ianao loza tena loza ianao ny tena nahatonga ny firenena mbo hoe tsara nefa vao niala ianao dia zao mahazo zay tena mahatsiaro dia zao mahazo majinika naona tena anao zay taminao nefa zay tsy mba anao zany voky aorto zay misokatra mankorona ina io fototry ny malagasy nefa zao lasa tsy mananina lizy dia zay malahelo zao ijery tena ijery aho ina mahazo ny voaka satria mahatsiaro zay teninao zay hoe zao zatra fa niainany taloha zao izao ame fanantenana olona zany ina zany natao e ina zany tiana resahana atao dia mba io anao président ianao ihany maharina n'izao firenena zao fa raha ana tena tsy voariny tsisy maharina anio raha tsy ianao trankefanao fa tena tsara no anao satria hatramin'ny tondranao tena tsara tsy mba anao na ny vahoaka tsy nanino ireo vahoaka ireo fa tena nalana aopoko tena tapoko ary za tena dada foana hatramin'izay 2002 reny dada tena dada mihitsy hatramin'ny 2002 io tiana ataony dada na ny lalany io raha nataony dada zao rehetrarehetra zao ka zay zazany ihany am'izao nataony dada daholo ny zavatra rehetra tsara na tsara ny ihany zao nefa tsy aiza zao nefa ny mahazo ny vahoaka am'izao manana fanantenana tena mijaly zay tena mijaly fahatsarana dia zao zao tsisy voankazo am'le midy ny lalana dia mody tsisy karama zao mijaly zao zao tena androindray ny terinandro ty tsy afaka amin'ny karama sabotsy lahady latsinainy tsy afaka amin'ny karama nosikatsany eny amin'ny MBS andeha ody tsisy karama zay makadada foana ka raha matao manana fanantenana fa Ateneen mihitsy le tonga hoe aloha tapitra le forataona be ohatry zao amin'ny tsena namboarinao tika ay tisy ty manareo mampahilo amle simba vilomana sy le fahoriana zay mba tokony da ijery ihany da ieno da ijery nareo tena mijaly le vola tsy misy nefa tsy maintsy mihinana le tafitrasa simba tokony fanamboara faly hatrany miona aminareo vahoaka mitafa amin'ny tatsa aty amin'ity faritra ity io kosa ny filomarika ravalomanana nidina ifotony teny amin'ireo tsena nijery ny vokatra ny hain'ny etaeta nitafa ny vatana ny antsena mihitsy ara-mony lehilahy tsaramaso mena dia lanty zay dia tsy mihinana vanjobory areny le blaka izy reny kay io misy blaka e tsara tare be ataony dada inona koa reny haiko reny tia tony vaovao io atao firy atao betsaka ve ataovy 5 kilo setiny dada anty blaka inona katsaka voatoto dada tsy ty fa inona tsy vampy zay ampy zay Ona tokoa no afana manala ny fasiram-bahoaka eto amintsika ny fitanga vidim-piainana tsy fisinasa tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa inona tokoa moa izany no fepetra raisy ny mpitondra fanjakana iarovana ny antom-pivelomany maro tsy anjakana ny fahasahiranana sy ny vesitry ny kriziny sy ny valanaretina na totonga na ny
valanaretina Covid-19 araka ny tatitra nataon'ny banky nambaran'ity farany fantombo ray ao ihany koa ireo very asa ao ny very fidiam-bola noho ny politika ny fihibohana an-tanan-dehibe. Raha nandritra valanaretina andehan'ny vola dia ny fanokafo ireo orinasa samihafa malagasy sy ny sasam ny vahaolana nentin'ny mpitondra fanjakana iadina amin'ny fahantrana. Aiza nefa izao ireo orinasa ireo amin'izao fotoana izao tsy afaka nitondra vahaolana araka ary tsy afaka nitondra fidiam-bola ho an'ny very finanana. Tsy vita fanjakana ihany koa ny mitsinjara fanampiana amin'ny alalan'ny famoronana azy na dia antselika azy mba hiparitahan'ny vola na ny mpanjifa sy vitrika fotsiny tena fa ny fampandrosoana firenena ary ny famahana ny olana maro mbola manahirana ny mponina amin'ny fiainana vanandro. Malona izany tena nambarany Marika Ravalomanana fa tsy hipetra-potsiny malona fantrana lalina mianjada amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Raha finiavana sy ny fahavitriany amin'izao fotoana izao dia mbola avita betsaka lavitra noho ny tamin'izany fotoana izany ny filoha Marika Ravalomanana atao anatin'ny fotoana fohy. Hita sotra maro tena fahasabe ny fanantenana ary azo ny antoka fa hitondra tena fampandrosoana eto amintsika ny filoha Marika Ravalomanana. Tsy niandriela fa nitolakandro teo ihany taorian'ny fidinana ifotona nataon'ny filoha Marika Ravalomanana tetsy amin'ny fasan'ny Karana sy tetsy Anosy ny maraina teo dia natao andro maso sahady ny trano fonenany ka misy ireo mpitandro ny filaminana miody ao tetsy Faravohitra. Tranga tsy dia vaovao loatra ny zavatra toy izao raha tsy ahivina fotsiny. Raha nanao fitsangatsanganana ny miara-manonja sy ireo mpiaradia aminy dia niambenana ny tranon'ity filoha ity raha ny vahiny tsotra amin'ny vahoaka ary miantsena dia izao kisahana ny fanambarana ao amin'ny 7/20 andalana voalohany manao hoe zony olona rehetra ny mivezivezy ankahalalana ary mifidy izay toerana tiany hipetrahana ao anatin'ny fanjakana iray. Fa raha samy miatrika sy miaina ao anatin'ny valanaretina Covid-19 avokoa ny olon-drehetra tsy ankanavaka dia tsy mba toy izany ary tsy mba voaresaka ao anatin'ny fiatrehana izany valanaretina izany ny olona sahirana mba hita sy jeren'ny fitondram-panjakana ihany koa ve ny makasika azy ireny. Ahoana ny fandraisan'izy ireo ny valanaretina Covid-19 ato anatin'ity fanadihadiana nataony Miala Ranomana sy Andry Rakotomalala ity no ahitana ny valiny izany fanontaniana rehetra izany. Raha miorohoro amin'ny ilay valanaretina Covid-19 tsy toy izany kosa ny fahatsapan'ny akamaroany ireo mponina tsy la reunion kely. Mbola tsy nahita natrangana ity valanaretina ity teny amin'izy ireo ary mbola tsy nisy ihany koa ny trangam-pahafatesana raha ny voalaza kanefa dia olona mifanaretsaka ary tsy manao arivavana ankabeazan'ireo olona hiteny an-toerana. Mbola tsy nanitsaka izany tobim-pahasalamana CSP2 izany ihany koa ireo mponina eny an-toerana nanomboka tamin'ny fotoana nisian'ity valanaretina Covid-19 ity teto amintsika. Nahitsy ny filazan'ireto farany fa tsy ity valanaretina ity no atahoran'izy ireo sy fahavalo mampiorohoro fa ny anoanana izay zary lasa fiainana isan'andro. Mbola tsisy voanza mihitsy ety aminay tsy nisy ny herintaona manzao mbola tsisy voty ety aminay moa izay koa izany tsy matahotra an'izy izany mbola tsisy manitra voan'izy izany mihitsy ny hatreto. Ny anay ety hoaninay daholo izay karazan-kanina rehetrarehetra. Izay tsy matahotra fa ny anoanana ny tena mafy ety aminay izao satria varotra izay 200 ary 100 izay ny angoninay ety. Vakoriny izay anoanina ho anay ary manahirana anay nefa izay ao ampiboana sabotsy sy lahady le sakafonay herinandro tsy ampy hoanay ny azonay androany hoanay androany. Fa le coronavirus raha mifahafantaranay azy arety mpanambola. Hoanay ary anaty baka topoko tsy mahakarary anay. Izay mantsy ety mijaly ihany. Efa izay raha hivarotra ary roany izay inona no hoaniko hoanay. Zay zao miandrantsany le vola fanampiana filoham-pirenena. Nefa izay noana. Raha makabe. Ny ihany tena olana ety aminay le choléra virus tena hoe aretina io. Misy marina, misy le aretina. Ny problème le situation zany tsy voajery le fanjakana ka mba manainga le ministère mponina mihitsy zany aloha voalohany asina resaka. Tokony hipoko zany zay tokony mba amenjareo hanina zany zay alohan'izay
sabotsy lasa vao tena mivarotra na vao tena fidiram-bolana sy tena fitadiavana hanina ho anjanakay zany efa tapahana zay be eo zareo lehibe mafeny ny paosiny fa le madinika zany matony ny ahonanana fa le coronavirus tsy mifaty anay fa le retina manana mafaty anay. Mahery ny 500 eo moa ireo mponina mipetraka eny La Réunion kely. Na dia eo aza ny tsy fahatahoran'izy ireo ny valana aretina Covid-19 dia misy ihany ny fisorohana ataon'ny sasany amin'izy ireo toy ny fanaovana arovava. Nandritra ny fanadihadiana ihany koa no nilazan'ireo mponina eny an-toerana fa tsy manana eritreritra ny hanao vaksiny fanefitra ity valana aretina ity izy ireo. Ireto farany izay nanambara fa mety tsy tafiditra ao anatin'ireo olona hisitraka izany akory. Toy izao kosa indray ary nitatry ny Covid-19 farany teto Madagasikara ho an'ny andron'ny omaly fa 20 ny volana May ny taona 2023 no maty ny valana aretina Covid-19 teto Madagasikara ho an'izay andron'ny omaly izay 7 kosa ireo 770 ireo sitrana raha nitatitra nivoaka roa tamin'ireo namony ainy dia teto amin'ny faritra Analamanga raha tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana kosa ny iray. Toy izao manaraka izao kosa ary ny fitsinjaran'ireo tranga vaovao tamin'ny faritra samihafa 420 teto Analamanga, ray tao Atsinanana, 9 Matsiatrambondy, 140 Alaotra Mangoro, 2 tao Diana, 3 Atsimo Andrefana, ray Menabe, 10 Anosy, 3 tao tafisiakatra 770 ireo namony ainy hatramin'ny idiran'ity valana aretina teto Madagasikara. Mbola misy olona 750 manaraka fitsaboana ary ny 170 no mampiseho tranga fahasarotana. Eo amin'ny vavaony toe-karena kosa indray ary dia mitaraina ny ankamaroany olona noho ny tsy fisiany asa eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ireo tokony afaka miasa nefa tsy afaka manao izany intsony sehatra ny fitaterana sasany olana arosiny fanjakana malagasy raha izay irery ihany nefa no afaka mamaha izany hoy ny nambarana pahy toe-karena. Mitatra amintsika ny vaovao ary raha vorazafy mahenina sy tahidiny aina. Asamena faty antoka ankamaroany mpivarotra amin'izao mankahitana amin'ny vidiny lafo mpamongady ary mivarotra izany mora mba sitrana eo sakafo hohanina. Vaolana no tadiavin'izy ireo avy amin'ny fanjakana ny mba hiaina bebe kokoa amin'ny fitadiavana. Ao amin'ny orinasa zao no tokony mba ho ampiana ny orinasa ta Madagasikara fa amin'izay mba ho betsaka mba mahazo asa ireo tsy manana asa rehetra. Ohatra hoe ny any amin'ny jaune ndray mivarotra majinika aloha zany no mety ampiana tokony hoe vidiny entana zany amoraina. Amin'izay afaka maka entana betsaka kokoa dia mba takatry ny fahefan'ny majinika ihany koa zany. Raha nitatra navoaka ny sindikany sehatra tsy miankiny iray farany manodidina 200 eo ny orinasa sehatra mpahasahiranana tamin'ny taondasa Mpiasanarivo no Veriasa. Mbola ao anaty fanarenana ny orinasa tsirairay avy nefa ny tompona orinasa amin'izao. Maro ireo mpiay toe-karena no efa nilaza fa sarotra ny fanarenana ny toe-karena aloha ao anatin'ny rotona ho avy. Miankina fanjakana nefa ny manarina izany saingy mbola baraingo no tsy fisiany vola enti miasa. Tsy misy afa-tsy mifanjakana olana amin'io mampitomboana ny atao hoe déficit budgétaire zany hoe mampitombo ny fantanina izy zany dia izy mamorona an'ilay asa. Faharoa manarakaraka an'izany raha ohatra dia tsy afa-tsy ny fanomezana subvention ny orinasa fa ny privé zany tsy mandoaka mpiasa na maka mpiasa vaovao satria tsy ny mpanjifa tsisy mpanjifany satria izao ny olona zany tratran'le amiana ara-pahasalamana ity dia tsy afaka mampitombo ny ambaindainy le asa dia ny orinasa koa tsy dia misy loatra ny tsena dia no zany tsy afaka manao an'izay. Zay no mahatonga an'izy hoe tsy maintsy mifanjakana no miditra manao an'ilay izy. Ny fifarany zao dia ao anatin'ny ivoezaka zany ao anatin'ny 9 taona hatramin'ny 10 taona dia tsy maintsy ampitomboana ny hetra isaky ny alohan'ny orinasa izany satria io ihany ny fidiram-bola fanjakana. Betsaka ny vahaolana efa narosony ireo mpiay toe-karena mahakasika ny famoronana asa tokony ataon'ny fanjakana. Tsy mbola nisy anefa izany ny tsy nahazo fanampiana sehatra tsy miankina ireo tokony afaka miasa ny sakanana. Ireo olona akaiky ny mpitondra ihany no tena mahazo asa na tsy mifanaraka mari-pahaizany aza.
Atiny toy ny vaovao manaraka ary dia tsy azo ny fiara-pitatitra amin'ny lalam-pirenena atao intsony ny mampiakatra entana eny amoron-dalana raha tsy nahazahoana alalana raha ny nambarana ny tompon'andraikitry ny fitaterana any Mahajangany. Eny amin'ny toeram-piantsonana ihany voalaza fa afaka anatanterahana izany. Toerana izay heverina fa ampiparitaka aingana ny valanaretina noho ny fitakosenana sy ny fifampikasoan'ny olona maro. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Tsy azo atao intsony manomboka izao ny mamenoentana eny amoron-dalana araka nambarany ty tompondraikitra voalohany eo amin'ny sehatry ny fitaterana eto Mahajanga ity. Fanapaka-hevitra izay raisin'izy ireo narina tamin'ny commune urbaine ny Mahajanga. Ilay zany ny zavatra voalazan'ny lalàna dia tsy misy ataontsika hoe karazana fampihinana entana na fampiakarana entana eny amoron-dalana raha tsy nahazahoana lalana tamin'ny fanjakana. Dikan'izay na nasional na régional zany dia voakasika ao anatin'izay fandamenana izay avokoa tokony hisy toerana anankiray andraisana andreo olona ireo no ao anatin'ny tompo-piantsonana zany hoe efa voalaza teo fa afaka mandray. Araka ny nambaran'ity tompon'andraikitra ity hatrany fa ny lalàna na manao izay efa napetraka dia tena mipetraka verimberina amin'ireo olona ireo dia hoe raha verina ara ny zotra nasional lalam-pirenena fahaefatra ho aiza indray raha ireo forgan ireo verina itindalana tokoa ve zany sa sy fomba hafa no miatrana azy ireo ao anatin'ny amiara-piasalamana tanteraka isika amin'izao fotoana izao fa dia izay fanapakevitra ny raisin'ny fitondrana sy ny anivon'ny commune urbaine ny Mahajanga. Tsy vao ve zany mampitangorina olona ny fitambarany zotra nasionaly mpitatitra olona sy mpitatitra entana ao anatin'izany gara nasional eto Mahajanga izany. Ho any amin'ny faritra Atsinanana kosa indray ary sika dia manameloka tanteraka ary tsy manaiky ny fanasoketana sy ny fanendrikendrehana atao azy ireo no ny fikasan-dratsy analana ny chef Cisco any Mananavaratra. Ireo olobe sy tompon'andraikitra any an-toerana izay voasaringotra tamin'ny raha ny fanambarana miaraka nataon'izy ireo. Fanampanazavana. Firenena politika tsy mitovy ka ny farany fikasan-dratsy analana ny chef Cisco ao Mananavaratra Andriamatoa Pascal Armondo amin'ny toerany. Olona maro no voasaringotra sy voatontonona fa miraitsy kombakomba amin'ny olona te-haka ny toerana ka nampiasaina sy nangalarana ny sinian'izy ireo. Entina anaratsiana sy amitehana ity chef Cisco ity. Zany andeha hanamarina ny zava-misy amin'ny tambajotran serasera fa hoe mangaho vola 3 millions de francs na 600 000 ariary isaka ny chef zap ny chef Cisco. Zaho le mila zakito moa zany chef zap ny Mananara. Tsy isy raha zany zaho tsy mbola nangatahany zany ary tsy mbola nagnefy zany. Fa le olo fogna zany no mimodifie le raha angambany fa atreto mbola tsara nangataka vola 3 millions de francs ny chef Cisco ary mbola tsy nagnomia zany zay profony zany fa misy taratasy nataony tsiaraiky magnamarina fa hoe mbola tsy nagnamia vola 3 millions de francs any chef Cisco ny Mananara zay ny idiovako akika. Nilaza ny tsy anaikatra amin'ny farany ka hitadiny tena maro anatin'izao raharaha izao moa ireo olona voatontonona ireo raha ny fanambarana miaraka nataon'izy ireo. Itranga ampiaramonina kosa indray dia nitrangana savorivory tao Morafeno distrika Anarivon'ny Maminy hariva teo mpitandro ny filaminana ny tifitra tanora iray izay voalaza fa nitangorona. Tesitra moa ny vahoaka tamin'izany kasakany afara tamin'ny fitsaram-bahoaka izany fihetsika izany. Raha ny fampitam-baovao voaray avy amin'ny solombavambahoaka avy any an-toerana. Dia mamy ihany koa ilay mpitandro ny filaminana saika avan-doza ity. Tsy nisy kosa nefa ny ainana fony andrehitra izany fa ilay tanora no naratra vokatra ilay tifitra nahazo azy. Fa eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena ary dia rehefa nikatona nandritra ny volana maromaro no ny fiboana nateraky ny valanaretina Covid-19 ny toeram-pisakafoana tany Frantsa dia afaka nanokatra ny varavarana izy ireo nanomboka androany toraka izany ihany koa ireo toerana misehatra momba ny kolotsaina toy ny tranom-bakoka ohatra ny fanaovana tantara an-tsehatra. Mamintina amintsika ny vaovao ary Ando Miaratina sy Mathieu Prince.
Enimbolana tsy aoriana tsy nafanana natanteraka ny asa vokatry ny fioboana afaka nanokatra ny varavarana ireo toeram-pisakafoana fanaovana lanonana samihafa ao Frantsa atoraka izany koa ireo toeram-pialamboly samihafa eo amin'ny sehatry ny kolotsaina saingy ao anatin'ny fananjana ny fepetra ara-pahasalamana rehetra no ihany koa amin'ny toerana voatokana sady malalaka. Ho an'ireo toeram-pisakafoana dia voafetra ho enina ny isan'ireo olona eo amin'ny latabatra iray ary eny ivelany avokoa izany. Afaka misokatra araka ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fitondrana toerana ihany koa ireo toeram-pivarotana rehetra hatramin'ny mpivarotra akanjo sy ireo kojakoja samihafa saingy efa misy ny fetrana petraka hisoroana ny mety sy ny fifampikasoana eo amin'ny mpanjifa. Ankoatra ireo nahitatra hatramin'ny 7 alina ny couvre-feu any an-toerana raha tamin'ny 7 izany nanomboka ny 12 janoary lasa teo. Miantso ny vahoaka ny anatrehan'izany ny filoha ao an-toerana mba ho mailo hatrany indrindra na ireo fepetra sakana tsy pariany valana retina any an-toerana. Raha tsy aivina i Frantsa dia anisan'ireo firenena nitondra takaitra maro vokatry ity valana retina ity izay nefa tesan'olona hatramin'ny iray tsy mahery raha mbola aman'aliny mahery kosa ireo manaraka fitsaboana. Somary iverenantsika kely ny vaovao mahakasika ny fandehanana ifotona ataon'ny filoha marika Ravalomanana ho an'ny Androany. Mbola manapirofo hatrany fa tena manana ny maha-izy azy ny filohampirenena teo aloha Andriamatoa marika Ravalomanana manana azy ny vahoaka Androany. Nandritra ny fidinana ifotony nataony tamina faritra vitsivitsy teto Andrenivohitra maro ireo nahatsiaro ny fitondrana nandritra ny fitoana izay nanapirofony tamin'ny dingana lehibe nampisongadina ny Madagasikara taty Afrika. Ramano Menjanahary Asinandria Malala Manora malala sy tokra marolahy. Ny rona bebe kokoa tamin'ny fidinana ifotony sy ny fianonany olan'ny vahoaka ny filoha marika Ravalomanana Androany tamin'ireo faritra izay notsidihany. Toy izao no nandraisan'ireo mponina tetsy amin'ny fasan'ny Karana any filoha marika Ravalomanana. Narakan tatanay saya kok masa nak tatanya. Naneo ny alahelo sy ny fahasahiranany amin'izao vaninandro izao ny olona sy ny vahoaka nandray any filoha marika Ravalomanana ankavaliana. Noho ny izahay président kazara raha mahita arapaka isanandro ny olana ao anatin'ny tokantrano anefa tsy maintsy atrehana toy ny ofatrano sy ny jiro ary ny fampianarana ny ankizy satria misy ireo tsy maintsy andoavana saram-pianarana amin'izao fotoana izao. Amin'ny maray aman-dreny ny vahoaka malagasy azy dia niainetahitan'ireo vahoaka sendra azy ireto ny filoha marika Ravalomanana. Tonga aty aminareo hiaino anareo dijery dia hijoro an'izay fa zavatazo taoriny teto amin'ny tsena kely teto dia niazo ny tobo fiatsonana fasan'ny karana avy hatrany ny filoha marika Ravalomanana. Raha atao bango tokana dinika ny fanaovany tamin'ireo vahoaka Androany dia manao hoe averina amilony ny fiainan'ny vahoaka malagasy eo amin'ny sehatra rehetra. Efa narahy ny asa izany ka niporofoiny tamin'ny dingana lehibe izay nampisongadina any Madagasikara taty Afrika nandritra ny fitotoana ny tondrany. Ohatra ny resaka lalana isan'ny nanenjehana ny filoha teo aloha marika Ravalomanana ny voy ny fanamboaran-dalana ary tao anatin'ny biletasy ny sary famantarana ny antoko maza dia nasiana hoe amboarina ny lalana eto Madagasikara na avy tany ray alina kilometatra latsaka kely kanefa nivoizin'ny mpanenjika azy ny hoe lalana nga azo hoanina. Raha ny laran'ny Madagasikara eto Afrika nefa raha ny fanadiadina nataon'ny agence Ecofin tamin'ny taondasa dia larana fahaenina amby 30 amin'ny firenena afrikanina misy 7 i Madagasikara. Rehefa tonga ny fanjakana tetezamita dia tsy nisy fikojakojana fa miapotika ny lalana teto amintsika
Taty amin'ny fanjakana Rajoana Ramampianina vao nisy ny fanamboarana sy ny fikojakojana izay misy aza ny asa atao no ezan'ny fanjakana ankehitriny ho amin'ny anarany kanefa ao anatin'ny fitohizana ny raharaham-panjakana. Eo amin'ny sehatry ny mpiasa-panjakana tamin'ny taona 2004 no nisy ny fanamboarana goavana ny marikarama ny mpitandro filaminana toy ny polisy sy ny mpiandro fonja ka nampidirana ireo tombontsoa maro tao anatin'ny karamany izay tsy nisy izany teo aloha. Torak'izay ihany koa ny mpampianatra mpikaroka eny amin'ny ambaratonga ambony, ny mpampianatra eny amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa, ny mpitsara sy ny sisa. Tamin'ny fotoana nitondran'ny filomarika Ravalomanana ihany koa no nandraisana ilay tombontsoa manokana rehefa andeha hisotro ronono ny mpiasa-panjakana. Nanomboka ny taona 2004 ihany koa no nanomboka nandray fanampina avy amin'ny fanjakana ireo mpampianatra FRAM. Maro ireo zava-bitan'ny filomarika Ravalomanana ka ny fotoana toy izao no manam-pirofo fa tena mambahoaka hatrany ny tenany. Tsy misy izay tsy miaiky azy fa mafy ary manana ny maizy azy ny filomarika Ravalomanana eny fa natrany ivelany aza mbola mampiteny ny anarany ity filoham-pirenena teo aloha ity. Ny taona 2017 dia voahosotra ho lehilahy mendrika ny filomarika Ravalomanana araka ny fanadiadina nataon'ny African Leadership Magazine. Fa nahazo rariny teo anivon'ny fitsarana taorian'ny disadisa politika niseho tao amin'ny komina Mizilogara distrikny Manakatra ny ben'ny tanàna Tim tany Antoerana Rabenarivo. Manomboka mandray ny asan'ny ara-dalàna araka izany ity ben'ny tanàna ity amin'izao fotoana izao. Fangisa Joselito MBS Manakara. Tsy afaka nanatanteraka ny asan'ny ara-dalàna ny ben'ny tanàna Tim Andriamatora Benarvelo ao amin'ny komina Ambanivolo Mizilogara nandritra ny heritao ny tatangany n'ity komina ity noho ny disadisa ara-politika nisy teo aminy sy ny ben'ny tanàna teo aloha. Niravina ny olana ankehitriny nivoaka mpandresy teo amin'ny fitsarana ny ben'ny tanàna Rabenarvelo ary hiezaka nitateraka ireo fampanantenana izay nataony tamin'ny vahoaka amin'izay. Mialoha izany rehetrarehetra zany anefa dia tonga nisaotra ny vahoaka izay nifidy azy ny tegnany ny zoma fa 400 ny volana me lasa teo ho fanomezam-boninahitra azy ireo no sady nitafa sy nidinika tamin'ny vahoaka ihany koa makasika ny fampandosoana ny komina sy mba hisiny ny fandriam-pahalemana. Koa tonga ny fotoanandroany dia avy zahay ragnandria iara ifampidinidinika amintsika eto momba ny fandriam-pahalemana, ny fahasalamana ary ny zeritodiky ny zavatra vita sy ny mbola ho avy ivinavinaina. Ny taona 2024 dia anisan'ny taona fanomboana izy igny kanefa araka ny voalazan'ny ben'ny tanàna lefitra teo dia maro ny zavatra nifamafao tao aretina. Da agnansika nateto dia nanana manokana ny taorian'ny fifidianana sy ny vita lasa tamin'ny janvier 2021 teo noho ny fiakarany gnady tagny amin'ny cour suprême. Resaka fandriam-pahalemana no anisan'ny fotodinikasika eto raha mijery atsika na agnatin'ny komina Rahavavy magnodidina ato i komina Mizilogara dia mampalahelo ny lafin'ny fandriam-pahalemana satria anisan'ny faritra mena izy nanomboka tamin'ny volana oktobra teo. Eto dia manentana anareo tanora aza mba kaina fahatandroana zalahy aoka isika mba hampiasa ny sandry sy ny tanjaka hampisy ny fampandrosoana sy mandroso anao raha mipetra-posiny sisy olo mpandroso ny tokantragnonao zany raha sainao avao fa noho zany ampiasao ny sandry ampiasao ny hery. Fisaorana no nasesin'ireo ray aman-dreny tanàna satria dia zava-dehibe loatra izao fagnazana entiny ny ben'ny tanàna izao. Nampagnategna ihany koa moa ireto farany fa ifagnometagna amin'ny ben'ny tanàna mba hatratrarana ny tanjona izay tiana ho apetraka. Magnovasa etaeta nentina latagny nampagnesinao ny ray aman-dreny nanakavo reny ka da misaotra besaka anao ny ten'Andriamanitra ka angataina da ho azonao koa izay magnaraka satria mandimy afara moa sy lala fa da ny gn'androany eky gn'arabaina ka da arabaina anao mitondra an'izay etaetanao zay zany mba ho azonao koa izay magnaraky mba emafisinay ny etaeta zay efa voabasinao eto zay.
da faly zahay androany zaho na tongavanareo mbola tamin'ny propangady ny honana da androany koa nohon zany da faly anaka avy amin'njeniny amin'nagnindrano eto mandray anareo amin'ny fo rehetra sy manakomena tompoko fa ny fonay da ravo. Nandritra ny tafatafaty eto no nandraisan'ny gaben'ny tanàna ny etaeta sy ny olana izay misy isaky ny fokotany ary tsy adigny ity ben'ny tanàna ity no nitondra fagnetagana mahakasika ny samy tokony iarovan-tegna amin'izao fianaky ny valagnaretina Covid-19 izao na dia mbola tsy misy izany aza ny eto amin'ny commune izay tantagnany ary mbola sy ahitana ihany koa ny fièvre de la vallée du Rift ity commune Mizilokara ity. Ny vaovao mahakasika izay fifidianana izay ihany fa any Tsiombe kosa dia nitoy omaly ny fihetsiketseham-bahoaka tao Tsiombe taorian'ny filanjana sora-baventy ny farany herinandro teo nanoerana ny fanatsimbadiana ny voka-pifidianana ben'ny tanàna ambaran'ireo vahoaka tany an-toerana azy fa noho ny kolikoly no nampitsimbadika ny safidim-bahoaka ka tsy anakizany izy ireo. Ando miaratina sy Mathieu Prince. Miteraka savorovoro any Tsiombe amin'izao fotoana izao ny didina avoaka ny filankevim-panjakana mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna. Andriamatovo Ntso Kristian no voatendry sy nambara fa lany ben'ny tanàna raha toka Andriamatovo Maliny no voafidim-bahoaka tamin'ny Latsabato ary elanelam-bato ray sy dimanjato no nandreseny sy nahalany azy hitantana ny tanàna. Ny farany herinandro teo dia tonga nametraka ny Ntso Kristian ho ben'ny tanàna ny manam-pahefana no tariany préfet sy ny OMC any an-toerana. Teo ankilany nisy ny hetsika nataony vahoaka nentina nanoerana ny fanatsimbadibadiana ny safidin'izy ireo. Resombola ny fitsarana ho ny vahoaka ny toromaly ny fihetsiketseham-bahoaka tao Tsiombe. Nafana ny fihetsiketsehana ary manitrikitrika ny fanoerany ny namohan'ny filankevim-panjakana ny didy mametraka n'Andriamatovo Ntso Kristian candidat TGV ny vahoaka ary manamafy fa ny candidat tsy miankina Maliny no landy. Niatrana mbavabaso kosa ny mpitandro ny filaminana nanakana ny fihetsiketsehana tao Tsiombe omaly. Na teo azany sakana i Maliny no voafidinay atsaika anay ny kolikoly atsanaiky ny vahoaka ny Tsiombe ho iatran'izy ireo. Ambaran'ireo vahoaka any an-toerana fa noho ny kolikoly no nampitsimbadika ny safidim-bahoaka ary tonga hatrany amin'ny fiantsoana ny filoham-pirenena ireo vahoaka mba hijery akaiky ny zava-misy any Tsiombe satria ahina ny savorovoro goavany ao anatrehany fanodikondinana ny safidim-bahoaka. Kandida avy amin'ny TGV moa Andriamatovo Ntso Kristian ary voalaza fa misy olom-bofidy nanao izay fomba rehetra anatsimbadiana ny voka-pifidianana. Tsy anakatra amin'ny farany ny 520 ny nahalany ben'ny tanàna. Tsy malala fa tsy Andriamatovo Maliny izay hoy ny vahoaka mihamafana ny toetra raha ao Tsiombe amin'izao fotoana izao. Fa ny lafiny ara-toekarena sy ny sosialim-bahoaka izay ataon'ny fitondram-panjakana tsinotsinona ankehitriny no anisany nibana tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Very laharana mantsy eo amin'ny lafiny ara-karena i Madagasikara fa ihany koa amin'ny lafiny sosialy. Nambinitso velositraka sy Mathieu Prince. Very tanteraka Madagasikara raha ny lafiny toe-karena no sindresaka. Latsa-danja tanteraka io sehatra io anika na ny nosy Komoro aza dia mandresy antsika lavitra amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany solom-bavim-bahoaka ny Madagasikara. Tsy misy ny fitsinjovana manokana ny vahoaka raha ny lafiny sosialy no jerena. Zary lasa fisehosehoana no ataon'ny filoha tsy azo ditsita nefa ny fahantrana lala iainan'ny vahoaka sy ny valanaretina manjo ny firenena. Tena sans scrupule mihitsy
reto mpitondra reto mbola mahasa mandeha kadiaka le présidentsika androany am'izao tsika mitrosina amin'ny tany zao nitoekarena ny présidentsika mandeha kadiaka mba se voafise ny vidin'iny kadiaka iny allo président azafady mba ampiarahana am'le sarinao naka sary tanaty raketa iny le prix le kadiaka ohatriny azafady atao eo ambany eo merci président zay ihany ka tsy mila zavatra betsaka le prix ataovy tsy atao en arrière ka tsy voavaky raha atao en arrière président ataovy euro fotsiny defa mety isan'ny fitaovana iray tsy azo idivirana ny lalana indrindra eo andrenivohitry ny firenena iray no mifanohitra amin'izany anefa no hita eto amintsika kitoto sady tsy lara-pahamiana ny fanamboaran-dalana raha toa ka tafiditra ao anatin'ireo fampanantenana nataon'ny fitondrana misy ankehitriny anefa izany satria ilay politika mpita tanana ilay politika hitondrana amin'ny firenena izay mifanohitra tanteraka mihitsy amin'ny réalité tokony hijerevana ny sosialy indrindra fa ilay azo atao hoe aliment de base afahana miatrika amin'ny fampandrosoana satria ataony voaka naonahoana moa miatrika fampandrosoana izay eritreretinao ao anatin'ny ray mpimaso ao anatin'ny herintaona dia ohatran'ny Dubai ohatran'ny Miami Madagasikara nefa voaka naona ny ao anatiny isan'ny ny tanany sainy maro ihany koa ny resaka varotra lavanila izay hita fa atao tsy voafehandreo tompon'andraikitra voakasika akory ny momba ny hoe lavanila mando sy efa voaomana nakotrokotroka ny filajana nandritra ny fampelezan-kevitra fa ampiakarina vidin'ny lavanila tsy hita izay fampiarana hatramin'izao ankoatr'izay dia mampikaikaiky andrehetra ny resaka kolikoly hatrany amin'ny sampana izay voalaza fa miady amin'izany dia imea zao tena ime mihitsy satria manamafy le zavatra efa tenenina teto amin'ity miara-manonja ty hoe fitondrana salegy fanapa-kevitra raisina salegy décision salegy tapitra ny fampalalambavao tamin'izao alina izao mankasitraka anao tany antokatrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray tompoko